misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adonoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny alokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famondram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Iarahantsika mamaky ny bokin'ny Marka toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary no niditra tao Kapernaum indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao ao an-trano izy, ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy itoerany intsony, na dia teny anoloan'ny varavarana aza. Ary izy nitory ny teny taminy, ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy, izay nolanjainy efa-da. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka, dia nanensorana ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandriana izay nandriny ilay narary ny paralisisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoana ireo, dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny elokao. Amen. Ry havana, ny afatra nampitondrain'ny mpanompon'Andriamanitra ny mpitandrina zak'Andriamampianina no tsoahana tamin'ny vakiteny Marka toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 5, irina ho saintsaintsika sy zaraina eto amin'ny MKMB ho amin'ity anio ity, dia mitondra ny foto-kevitra hoe Jesosy ny mpitsabo marary. Mitady ny hevitra rehetra hitsaboana ny marary reto olona efa-da ireto. Tsy nisy navelany asakana azy tsy ahita fahasitranana ny zavatra rehetra. Be ny olona ka tsy afaka nanakaiky an'i Jesosy izy ireo, ka nanesorany indray ny tafon'ny trano. Finoana no hitan'i Jesosy tamin'izany fihetsika izany. Finoan'ireo mpitsabo na fianakaviana nitondra ny marary. Ry havana, ampiasao ny zavatra rehetra hitariantsika ny marary ho tonga eo akaikin'i Jesosy. Tsy miala neniny sika fa mino. Tsy maintsy sitrana ny marary ary hitan'i Jesosy izany finoantsika izany. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay noho ny fahasoavana, fitahiana ary famindrapo ataonao aminay. Misaotra amin'izao fotoana an'io izao, satria tanteraka indray izany amin'izao Herinandro Masina izao, ka dia tonga izay mitodika aminao, mangataka famindrapo sady amin'ny tsy fantanterahana rehetra, amin'ny fiteny, amin'ny fisainana, amin'ny natao,
ka dia mangataka ny ranao Jesosy hanadio anay tsirairay avy sy hanavao anay. Dia misaotra indrindra satria ianao mamindra fo sy mamela heloko isan'andro, ka dia sahay mangataka sy mitodika aminao. Izany indrindra no angatahanay manokana androany ho an'ireo mpitsabo fantatrao ny zavatra miseho ankehitriny amin'ny aretina, ny valana aretina misy amin'izao tontolo izao. Dia mivavaka manokana ho an'ireo mpitsabo izay, ireo natsoinao hitsabo sy mikarakara isan'ambaratongany isan-tsokajiny avy, dia mangataka ny famindramponao amin'izy ireny, misaotra amin'ny fahalalahana nomenao azy, misaotra amin'ny fahaizana ary indrindra ny fotoana menao ahafahan'izy ireo mitsabo mikarakara ireo marary ary manolo tena mahatanteraka izany. Mivavaka aminao izay ry Andriamanitra, hanome hery sy fahasalamana azy ireny tsirairay avy amin'ny toerana misy azy, niza ary naiza misy azy. Ka dia meo ny fahazotoana, meo ny tanjaka ary indrindra mpitomboy mandrakariva ny fanoloran-tena izay omenao azy avy aminao izany, ka izany nangatahanay aminao. Mba ho fantatray koa araka ny teninao fa ny diakapoka taminao tena nanasitranana anay, ka dia sitrano ny marary, ianao no mahay manasitrana ary indrindra fa manasitrana koa niza mpitsabo izay nifindray ny aretina. Vitanao izany Tompo, ary mino izay fa manasitrana sy manafaka ianao. Ka dia misaotra amin'ny famindram-po, misaotra amin'ny fitiavanao, misaotra amin'ny fiasanao amin'ny tsy takatry ny sainay, izay tsy takatry ny sainay tokoa, satria manana fomba tsy takatry ny sainay ianao amin'ny fiasanao indrindra ho amin'ireo mpitsabo sy mpikarakara. Ka dia matoko izay fa mivavaka ianao any an-danitra any, ka dia mamindra fo ary indrindra momba ireo mpitsabo sy mpikarakara rehetra. Dia misaotra Tompo satria fantatray fa mamaly vavaka mandrakariva ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay alina sahaza ho anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Kaitaminirani wanao izay mitsali, wanao izay tsy mba faly, ramba fantatrao ny fitiavany Jesosy ay, tiako zaraina mbola tiako tantaraina, fitiavana nandresy ny fitiavana mora miofo, fitiavana nandresy ny orako.
sy foko talo vononao ny anaony sitraka hitay anao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen.